fifaliana ho ahy ny mpitandrina solofiny arina raha mboarsona no miaraba anareo rehetra na izay se misy anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo de manaraka ary koa miaino ny fandarana azo antoka ny fanavoto amin'ny Kristy. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny ho amintsika rehetra ade mba ho tanteraka amintsika ny fikasany araky ny nanambarana ny sotromasina hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very zay hitamino azy fa hanana fiaina mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo zao hanameloko zao tontolo zao mba hamonjeny zao tontolo zao. Ka izany fanambarana zany de zay maneho fa tena tiantsika Andriamanitra ary mamindra fony sy mianatra ary mba ny fahasoavantsika dia matoa very ny olona de tsy avy amin'Andriamanitra intsony. Ary zao tsika dia andinika ny amin'ny hoe ny fibebahana sy ny fekenkeloka. Satria teny Andriamanitra no dinihina de hivavaka atsika. Saotra anao zahay Andriamanitra fa ny fahasoavanao sy ny famindramponao de tanteraka zao fotoana zao ary de misaotra anao fianao no misy saina fahendrena fahalalana ary koa ametraka ny teny eo mivavako ary tsy zany ihany fa anokatra amin'ny fon'ny olona sy ny saina rehefa ny firanao ny sofiny ka ny teny zay ambara de hitondra famelombelomana sy finoana ary fanontenana ho an'ny tsirairay avy. Ka de ho anao ny dera ho anao ny saotranao voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta no anaovako izany vavaka izany ary koa noho ny finoana ny rany zay entiny Jesosy eo anatria Andriamanitra amin'ny vavaka tsy tononona ka ny akenanay ho marina ary koa mahatonga anay zanak'Andriamanitra ka miasa amin'ny fanamasana. Saotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy finoany rany. Amen. Alleluia. Zao tsika dia andinika indray ny amin'ny hoe ny fibebahana sy ny fekenkeloka. Raha nanomboka ny tory ny ten'Andriamanitra ny afatra Jaona Mpaolo Batisa de zay fibebahana zay no nambarany voalohany. Voalaza araky ny eo amin'ny Matteo 3 zany de ovakitsika satria zava-dehibe ny fibebahana. Zao voalaza amin'ny Matteo 3 andininy voalohany sy ny faharoa. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Matteo 3 andininy voalohany sy faharoa. Tamin'izany andro zany de niseho Jaona Mpaolo Batisa nitory tany anefitry Jody nanao hoe mibebahana fifakaitsy ny fanjakan'ny lanitra. Eto zany dia sainy hafatra nentin'ny Jaona Mpaolo Batisa voalohany indrindra mibebahana fifakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ary namafisiny zany eo amin'ny andinin'ny fahavalo satria be olatra ampitondra fivavahana tonga mba hiaino. De ahoana ozy izy andinin'ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy Matteo 3 andininy fahavalo koa mamoaza voa miendriky ny fibebahana tsy anareo. Zany hoe misy zany olona amin'ny eritreritry hoe nibebaka izy fa tsisy vokatry ny fibebahana. Zay no mahatonga ny teny hoe mamoaza voa miendriky ny fibebahana. Ary amafisitsika zany fanambarana zany araky voalaza ao amin'ny Marka 1 andininy 4 sy ny 5. Marka 1 andininy 4 sy ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe de niseho Jaona izay nanao batisa tany anefitra ka nitory ny batisa ny fibebahana ho famelan-keloka. Batisa ny fibebahana ho amin'ny famelan-keloka. Nitory ny batisa ny fibebahana famelan-keloka. Ny andininy 5 de nandeha nanatona azy ny tany Jody rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema ka nataony batisa tao amin'ny ony Jordany reny rehefa nieky ny fahotany. Nyainy ny olona rotra ny olona tany nanatona ny Jaona Mpaolo Batisa ka zay nieky ny fahotany de nataony batisa tao amin'ny ony Jordany. Ny afatra voalohany zany de mibebahana reo. Dikany hoe mibebaka de hoe mialao ny toetra ratsy. Mivoa ovay ny fiainany, miala ny toetra ratsy zay ny tena dikany. Ary rehefa nanomboka nitory koa Jesosy Kristy de ny fibebahana ihany koa no nambarany nitoriny. Marka 1 ihany ny andininy 4:12 manambara an'izany. Marka 1 andininy 4:12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa voasambotra Jaona
dia nakany galilea jesosy nitory ny filazantsara an'andriamanitra. Mazava koa ny teny eto fa jesosy dia nitory ny filazantsara an'andriamanitra. Ary korareto ndiny fa 5 ka nanako hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'andriamanitra, mibebahanareo ka minoa ny filazantsara. Jerany hoe nitory ny filazantsaramanitra. Filazantsaramanitra zany dia teny voalohany dia hoe mibebahanareo fa efa akaiky ny fanjakan'andriamanitra, mibeba. Ary ahoana dia koa ny teny hoe minoa ny filazantsara. Filazantsara amin'ny famonjena ny lisany eto hoe minoa ny filazantsara, satria maro ny olona tsy mino ny filazantsara. Zany filazantsara zany dia tokony ho fantatry ny tsirairay avy, satria voalaza ny Korintiana voalohany 5:12 dia misy fahalambarana toy izao: zay vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Korintiana voalohany 5:12 ndiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Korintiana voalohany 5:12 ndiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara zay nitoriko taminareo sy noraisinareo sady orenanareo. Ny apôstôly Paoly miresaka mitory manambara amin'ny Korintiana ary amintsika koa. Ary zay ny nambarany hoe ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay notoriko taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo. Torina, raisina, iorena. Ny andininy faharoa zay amonjenanareo koa, zany hoe zany filazantsara zany amonjena. Zay amonjenanareo koa raha tananareo tsara araka zay teny notoriko taminareo, raha tsy niny foana ianareo. Tsara zany fa raha ohatra ka tananareo tsara, voalaza eto zany zay amonjenanareo koa le filazantsara zany dia amonjena. Zay nahatonga an' Jesosy miteny hoe mibebahanareo fa akaiky fanjakan'ny lanitra ary minoa ny filazantsara. Filazantsara amin'ny famonjena moa zany ilazana an'ity. Dia ina le filazantsara amin'ny famonjena? Raha tsy iny foana ianareo. Andiny ny fahatelo, fa natolotra anareo ho isan'ny voalohany indrindra ilay noraisiko dia izao: Kristy maty noho ny fahatsotsika araka ny sotra masina, dia nalevona ary nitsangana tamin'ny maty, ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Voalaza eto zany fa hoe natolotra anareo voalohany indrindra Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevona ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Minoa ny filazantsara. Zany analaka amin'ny fampianana tany aloha reto tsika dia izao: Kristy voavono, dia manambara koa fa niara-vomo tamintsika tsy natondra manatao amin'i Jesosy. Araka ny teny Galatia 4:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo voaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny andro fijaliana. Tsy za tsy mivela fa Kristy mivela atao anatiko. Zay velomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia velomako ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tiaka hanohitra ny teny amonjy ahy. Galatiana 2:2 zay. Maro no efa mahitsy anjerany io ka dia milazaiko le jereo tsara eto fa mibebahanareo. Zay ny hafatra nataon'i Jana Mpambatisa ary hafatra nataon'i Jesosy koa raha nitory voalohany zareo. Ary ny an'i Jesosy moa dia nampino hoe minoa ny filazantsara. Fanontany zavatra ny fibebahana izany dia raha nitoriana. Fanontaniana mila valiny dia izao: haitsika ve ny mibebaka? Haitsika ve mibebaka? Raha ny tean'Andriamanitra ny jerena dia tsy hain'ny olona miala amin'ny toetra ratsy, satria ny dikany hoe mibeba dia ialao ny toetra ratsy, miova amin'ny fiainana. Dia jerentsika ny asa apôstôly 5:10. Asa apôstôly 5:10 any andininy 2:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Asa apôstôly 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe izy, zany hoe Jesosy, nasandratra ny tanankavan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'Israely.
Jesosy zany dia nasandra Andriamanitra ho tobotsy mpamonjy. Dia ahoana? Hanome fibebahana. Jesosy zany manome fibebahana fa tsy vitan'ny olona ny fibebahana. Tsy vitan'ny olona ny mahafaka azy amin'ny eritreritra maloto, vava ampentsipentsina, maso hetaveta, ny sofina zay mihaino zavatra ratsy. Jesosy nasandrandriamanitra ho tobotsy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka. Dia amin'ny alalan'i Jesosy koa no azahoana famelan-keloka. Tena zava-dehibe. Ary ny andininy roa amby telopolo. Ary zahay dia vavolombelona zany zavatra izany. Ary ny fanamasina koa zay efa nomen'Andriamanitra ny manaiky azy. Ary ny apôstôly Paoly zany dia vavolombelona zany fanambarana zany hoe Jesosy nasandratr'Andriamanitra ho tobotsy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka. Ary zany koa ny fanamasina zay omen'Andriamanitra zay manaiky azy. Dia ohatr'izany zany fa livy fibebahana tena zava-dehibe sain'ny olona ny mibebaibaka. Ary raha nanaraka tsara ny teny'Andriamanitra atao amin'ny marika toko voalohany itsika, dia ny andininy efatra sy dimy dia misy fanambarana toy izao. Marika toko voalohany andininy efatra sy ny dimy, amin'ny anaran'i Jesosy averiko indray mandeha manao hoe: dia niseho Jaona zay nanao batisa tany an'efitra ka nitory ny batisa amin'ny fibebahana ho famelan-keloka. Zay ho tsara hoe batisa amin'ny fibebahana ho famelan-keloka. Le batisa amin'ny fibebahana zany dia azahoan'olona famelan-keloka rehefa avy eo. Dia ahoana ny toyany? Dia nandeha nanatona azy ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema ka natao mibatisa tao amin'ny Jordany reny rehefa niaiky ny fahotany. Fanontaniana mila valiny koa, hain'ny olona ve miaiky ny fahotany? Zay miaiky ny fahotany ve tsy ho vita? Misy olona miaiky fa tsy tena any amin'ny fonony loatra fa molotra ihany. Misy miaiky fa tsy tena izy. Ary zay nahatonga ny teny'Andriamanitra hoe famonjena nge tena asan'Andriamanitra fa tsy asantsika. Raha mamaky tsika ao amin'ny Jaona toko faha 9 dia ahitantsika fa iza no mampiaiky ny olona ny fahotany. Jaona toko faha 9 dia vakitsika manomboka andininy fahafito sy ny valo aloha amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona 9 andininy enina sy ny fito ary ny valo. Andininy fito ka sy ny valo azafady. Fa zaho milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra, fa raha andeha aho dia irahako aty aminareo izy. Jesosy tena laza fa mahatsara an'i Jesosy ny ialany amin'izao tontolo izao, amazanak'olona azy hitan'ny olona, mahatsara azy mihitsy, mahatsara ny olona mitady famonjena, mahatsara ny olona. Dia ho ny toany amin'ny andininy fahavalo. Ary raha tonga izy, zany hoe raha tonga ny fanamasina, dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny famarinana ary ny fitsarana. Ny fanamasina no mampiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Misy olona tsy resy lahatra ndraindraiky hoe za ve dia nanota, ka le olona manao tsy mety ko za ndray ve ny lasa lazaina fa manota. Tena zava-dehibe mihitsy satria zao ny ankabeazan'ny olona dia manaratsy fosa mankahala. Ina ny antony na tonga an'le olona ampiasain'ny devoly hifosa anaratsy ankahala? Tena kendren'ny devoly amin'iny na ny ota manandevo koa. Dia le olona etefany le teny hiady amin'le olona miteny, na hosorena amin'le olona manambara, na koa mahatonga ny olona lasa malahelo dia mararo ny fony. Zay foana mifandehany. Ary zay no mahatonga ny teny eto hoe ny fanamasina no ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Fa raha tsy ny fanamasina tsy maiky fa fekenkeloka mandeha ara-pompa. Raha-pahazara, misy olona miteny mihitsy, miaiky misy Andriamanitra fa mpanota aho, mifona aminao aho mamelany heloko. Nefa fanambarana fotsiny zay.
fa raha mifanamasina mampiaiky ny olona nyfahotany tianany amin'ny fony sy ny saigny ade eken'andriamanitra izay azay ny mahatonga ny famonjena tena asan'andriamanitra tokoa de reo tsara fa fanamasina mampiaiky ny olona nyfahotany azay zany natonga ny Jean-Baptiste Batisa raha nitory ny Batisa amin'ny fibebanao amin'ny famelan-keloka de niasa ny fanamasina na mpiaiky ny olona nyfahotany miaiky ny fahotany ny olona de ataony Batisa ary mino afo zao nisy olana natona ny Jean-Baptiste Batisa de niteny hoe za malay mivavaka za mangalatra za naka nivadiny ranona namako sy ny sisy any amin'ny jaona izy nresaka an'izay de rehefa niaiky ny fahotany vokatry ny feky asa ny fanamasina de nataony Jean Batisa atao amin'ony Jordan ireo tena vavarina hoe Batisa ny fibebahana ho famelan-keloka azay ny mahatonga an'izao fanambaran'izao olo ateny hoe ny fibebahana sy ny fekenkeloka fibebahana Jesosy mame fibebahana fekenkeloka fanamasina mampiaiky ny olona ny fahotany asan'Andriamanitra asa-pamonjena raha ohatra ka teo afaka mifaratsiana ara ny olona de zao mivolaza ao amin'ny Hebreo 7:10 Hebreo 7:20 andiny 20 sy 20 tena asa amin'Andriamanitra mihitsy ny famonjena 100% zao mivolaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Hebreo 7:20 andiny 20 sy 20 ary Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra an Jesosy tompontsika mpiandrondro lehibe hiala maty mitondra ny rano fanekena mandrakizay izy anie zero tsara Andriamanitra io izy anie atanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo zay ankasany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy anie ny voninahitra mandrakizay amen jereo eto raha narahantsika le teny hoe 9:20 izy anie Andriamanitra anie atanteraka anareo amin'ny tsara rehetra raha tonga hoe mibebahanareo fanamasina mampiaiky ny fahotana Jesosy mame fibebahana Andriamanitra miasa anao iny izy anie atanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo zay ankasana masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy anie ny voninahitra mandrakizay amen raha vo le olona miteny hoe Andriamanitra hiezaka am'izao sisy zao tsy tafavoakany mihitsy tsy ho vitany zany na nanao iny nisy nanao iny satria nahoana ny fibebahana fenkenkeloka fialana amin'ny faratsiana de vokatry ny fanahy asa fanana Andriamanitra na Jesosy na fanamasina ny ten'Andriamanitra ny meny ary ny fanamasina mbola manazava le ten'Andriamanitra amintsika mampiaiky antsika amin'ny fahotantsika fa raha itsika niezaka de ho avelan'Andriamanitra eo ataovy ary ho jereko raha vitanao tsy ho vita mihitsy azay ny mahatonga ny Jesosy ny teny hoe indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana zao tontolo zao momba antsika Andriamanitra ary direo tsara fa le fahotana tsy vitan'le olona mihitsy mialaminy fa asany ny Andriamanitra mihitsy anjarantsika miaiky zay nge natonga ny tendriamanitra amin'ny Romanina 9:9 de efaky itsika nge ny andininy 9 ka hatramin'ny 15 raha nanaraka tsara mombany amin'ny fanafana ny utamanandevitsika tany aloha de zao mivolaza amin'ny Romanina 9 andininy 9 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fantatsika fa nitoetsika taloha zany hoe ny maolona antsika taloha amin'ny te frantsay moa zany hoe l'homme que nous étions auparavant na maolona antsika taloha de niaraka nokombona taminy hanimbana ny tena niotra fantatsika fantoetsika teo niaraka nombona taminy hanimbana ny tena niotra
niaraka vomy tamin'ny Jesosy tamin'ny fijaliana le olona andeha vozonota le olona araky ny nofo zay le natonga apôstôly Paoly nyteny hoe vomy miaraka amin'ny Kristy amin'ny fijaliana aho toy ny manaraka hanimbana ny teny ota mba tsy hanompotsika ny otaintsony eo a ny tena dika ndeha mba tsy hatonga antsika andevo ny otaintsony te frantsay moa dia milaza hoe pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché mba tsy hatonga antsika ho andevo ny otaintsony satria le ota manandevo no manjaka amin'le olona dia mitarika ny olona anao ratsy mietreli-jantsy ary raha ohatra ka efa afaka ota manandevo ny olona dia kendreny ota manandevo ihany le olona afaka andefasany olona iady aminy anaratsy azy ankala azy ka raha ohaka tsy mazaka le olona dia miady tena mifamely mihitsy na samy maivavy ao dia faly riny dia vola am'izay satria mandindihy satria tonga am'le teniny olona ne hoe azonay neka tsy avelanay ary zay no mahatonga ny teny eto hoe fofantatsika fa fofantatsika fa nitoetsika taloha le olona taloha zany dia niaraka nombona tamin'ny Jesosy teo amin'ny fijaliana mba tsy hatonga antsika andevo ny ota intsony fa zay efa maty dia afaka amin'ny ota zany hoe zay afaka maty afaka amin'ny ota manandevo ka Jesosy indray mivelona ao ary zay natonga andininy favalo hoe ary raha niara-maty tamin'ny Kristy tsika dia mino fiara-belona aminy koa inona ny dika zany hoe raha niara-maty nino azy zany fa nataony manatao amin'i Jesosy niara-vomy taminy niara-maty taminy aho niala ny tamandevo maty le nofo misy filana fanirina niara-nalevina tamin'i Jesosy teo amin'ny ranobatisa voaka avy ao anaty rano tonga zanak'Andriamanitra nomeny Andriamanitra any fibebahana meny Jesosy any fibebahana ary ny fanamasina nampiaiky any fahotana dia Andriamanitra miasa manova ahy anana fiainana vaovao sy fanahy vaovao miaraka amin'ny finoana ny rano Jesosy araka ny tenin'Andriamanitra ao Petera voalohany toko voalohany diny 8:7 Petera voalohany toko voalohany andininy 8:10 sy ny 7:10 ohakytsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany manao hoe fa fantatrareo fa tsy zarotra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotanareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny hetin-drazana fa ny rano soan'i Kristy toy ny rano zanak'omby tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina Jesosy manafaka ny olona amin'ny toetra ratsy Andriamanitra manova miasa ao anatin'ny olona kanefa misy asany koa ny rano Jesosy fa fantatrareo fa tsy zarotra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotanareo tamin'ny fitondran-tena adala azonareo tamin'ny hetin-drazana fa ny rano soan'i Kristy toy ny rano zanak'omby tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina satria raha vao miresaka ny rano Jesosy tsika dia miasa amin'ny fanamasina satria izay mihitsy ireo tsara taloha teo amin'ny zanak'Israely rehefa nitondrany raha eo amin'ny altara mosesy na reo mpisorona dia minidina ny voninahitry'Andriamanitra nakao amin'ny tempoly ary io raha io dia tonga amin'ny fanamasina miasa ao amin'ny mahatonga fanamasina miasa ao amin'ny olona ary tena mahagaga mihitsy fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana tsy avy amin'ireo zany fanomeza avy Andriamanitra tsy vokatry ny ezaka vita fa andreo misy mirehire satria matetika ny olona misy tady iezaka tsy vita fa zao ny anjantsika tena mibabiko anatry Andriamanitra hoe tsy vitako lizy Andriamanitra tsy ho haiko mihitsy any dia manatena ny fahasoavanao ao hiasa atao amiko araka ny teny zay nambaranao Jesosy ianao mame fibebahana ho ahy ianao fanamasina mampiaiky any fahotako ary ianao dia Andriamanitra ny mahafaka amin'ny fitondran-tena adala rehetra tsy mety atao amiko ato satria ianao miasa ataonao amiko manafaka manadio aho afaka mietehitra amin'izay tsika zay no mahatonga ny hoe atao batisy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina tena zava-dehibe misy dia fantatrareo tsara fa marina ny ten'Andriamanitra ary raha ohatra ka tena mivavaka ohatr'izany tsika tena mifotsika dia ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaona 4:10 andininy 3:10 sy 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy Jaona 4:10 andininy 3:10 sy 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary na ina no angatanareo amin'ny anarako dia ataoko zany mba ankalazana ny Ray ao amin'ny Zanaka raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako nareo dia ataoko zany zay zavatra angatahana io dia zavatra mikasika ny amin'ny fiainantsika ara-panahy ny famonjena ny fiaina mandrakizay
misy mantsy diso fangataka, misy miteny Andriamanitra ndeha etsena ka de meosaina inona ny laoko vidiko, inona atao inony zany. Misy ny Andriamanitra ndeha manana etsena ka mba meosaina inona ny akanjo vidiko, inona ny kiraro vidiko, inona tsy zany mihitsy fa resaka famonjena sy fiainana zay ny fandehany. Ary raha mba nyteny ndray izy hoe tovolahy izy zazavavy de hoe Andriamanitra araky ny teninao fa tsy mety raha irery raha lehilahy de mba meo saina meo vady saza ho ahy aho, zay ndray zavatra hafa satria Andriamanitra mihitsy no mameo vady sahaza, satria izy na mevady sahaza ny Adama de mameno saina koa le olona meno vady sahaza zay afaky hiaraka aminy anahy fanampy aminy, satria misy vady tsy mifanampy mihitsy satria tsy sitraka-Andriamanitra le izy. Misy olona le manambady de taritiny le rangahy ndray le vehivavy efa kristiana anompo sampy, tsy izy mihitsy zany. Zay no mahatonga ny hoe raha mangataka de zatra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mifanaraka amin'ny Tendriamanitra. De ho an'Andriamanitra ny derana, an'Andriamanitra ny voninahitra fa Jesosy mame fibebahana fa namasina mampiaketika fahotana, ary de Andriamanitra miasa ao anatsika, anova antsika anina fiaina vaovao miaraka amin'Andriamanitra mandrak'izay famindram-pony. Amen. Ivavaka atsika. Misaotra anao zay Andriamanitra ny famindram-ponao, misaotra ny fahasoavanao satria ianao no nanazava taminay nanolotra anay koa ny teny tsara indrindra amin'ny fibebahana sy ny fekenikeliko ary ny fanovananay zay asonareo asanao mandrakariva. Ka de ankalazaina mena voninahitra Andriamanitra fa tantinazo amin'ny fiainanay. De honao ny dera saotra ny voninahitra aminaran'i Jesosy Tompo, saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. Dia manao veloma mafinaritra indray tompoko. Fahasoavan'Andriamanitra eny ho amintsika rehetra. Ary ny teny zay nambara de hitondra fahasoavana antsika ka atonga antsika tena amin'ny finonan'Andriamanitra tokoa, ka atoky an Jesosy Kristy Tompo ary na tena niasa ny fanamaso amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Mandrak'izay famindram-poninahitra, mandram-peonao indray tompoko aminaran'i Jesosy avy a Nazareta. Amen.